Iavana malalo amin'ny tompo dia mbola hoampitoloantsika rehetratra ny fahasoavana sy fiadanana vavin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tony mazatra eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny amako dia lohahevitra vaovao indray miainantsika amin'ity volana May ity, manao hoe manana fahamarinana eo anatrehan'ny tompo. Maro no andikana azo andikana izany lohahevitra izany toy ny hoe aoka ho hita ho marina eo anatrehan'ny tompo ianareo, na hoe manaova ny marina mandrakariva eo anatrehan'ny tompo, dia samy hevitra ray ihany izany rehetrarehetra izany. Iavana malala ny voambolana hoe fahamarinana dia zava-dehibe tokoa amin'isika olombelona. Ho antsika malagasy manokana ny fomba mampitenenana maro samihafa dia nahitana tokoa fa manindraindra sy manome lanja izany atao hoe fahamarinana izany isika malagasy. Fa ankoatran'izay ny voambolana hoe fahamarinana dia fandrentsika matetika ao amin'ny testamenta vaovao raha ny baiboly no resahana, satria Jesosy Kristy raha nampianatra ka nitoro-teny tao an-tendrombohitra any Mateo 5, 9 sy ny 7 any dia mampiasa izany atao hoe fahamarinana izany. Ary hitantsika tsara fa ao amin'ny Jaona 4:4-9 Jesosy Kristy tompo dia mampitahy ny tenany fa izy mihitsy no fahamarinana, ka ilazany manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa manamalala amin'ny tompo izany rehetrarehetra izany dia midika fa manandanja tokoa eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sitrapony eo anatin'ny baiboly ny teny hoe fahamarinana. Amin'ity an'ity anefa diavana dia andeha ny testamenta taloha izay manindraindra ihany koa izany atao hoe fahamarinana izany ao anatin'izay salamo, tonkira sy hirana nataon'i Davida mpanjaka hosaorana an'Andriamanitra no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia amin'ny Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Fa maninona isika no taona, fa maninona isika ny ampirisika mba hanao ny marina eo anatrehan'ny tompo. Ry afaka malala raha io Samoela faharoa io mijerentsika dia indreto misy mparaka ny antony mahatonga antsika andao izany fahamarinana izany eo anatrehan'Andriamanitra arak'izany. Voalohany indrindra dia araka ity Samoela faharoa ity dia manaova ny marina eo anatrehan'ny tompo isika fa mahasoa antsika izany. Manaova ny marina eo anatrehan'ny tompo isika fa mahasoa antsika izany. Tsy misy fahatihatoka mihitsy ary tsy misy ratsy mihitsy ho an'ny olona izay manao ny marina eo anatrehan'Andriamanitra, ho an'ny olona izay hitan'Andriamanitra fa manao ny marina, ho an'ny olona izay miaina ao anatin'izany fahamarinana izany dia fahasoavana hatrany no iainany araka izany. Araka ny hitantsika eto riavako dia fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra no ataon'i Davida mpanjaka noho ny amin'ireo fahasoavana sy fiadanana rehetra nomen'Andriamanitra azy, ka nahalobolana azy nieritreeritra fa izany fahasoavana rehetrarehetra izany dia satria niezaka nanao ny marina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Misy mpanao heviteny sasany na misy mpiavaka izy sasany izay mieritreritra fa i Davida dia mandokandoka ny tenany fotsiny ihany eto ary eo anatrehan'Andriamanitra izy no maneho izany finoana izany ka tsaratsarainy eo tenany sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa na marina ry havaka dia miezaka mampianatra ny olony ity Davida mpanjaka ity fa ny fanaovana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra dia azo ny joroana vavolombelona fa nandraisany ny fahasoavana araka izany. Ao amin'ny andiny faraika amby roapolo Davida mpanjaka dia milaza manao hoe nanisy ho ahy araka ny fahamarinako Jehovah. Izany hoe tiany Davida mpanjaka mitenena dia ny hoe arakarak'izay nanehoako ny fahamarinako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra no nahazahoako ny fahasoavana araka izany. Dia manamalala amin'ny tompo andeha aloha izany filazan'i Davida izany fa tsy tongatonga ho azy fotsiny na hoe
fitiavany Jehovah Andriamanitra azy manokana nazahoany zany fahasoavany zany fa hoy izy ao amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:25 dia misy voambolana ataony tahaka an'izao manam-porofo fa nanao ny marina sy ny mahizy teo anatrehan'Andriamanitra izy. Hoy izy ny fahadiovan'ny tanako tsy mba nanao rasy ialana tamin'Andriamanitra ny lalàny dia tsy mba nialako tsy nanatsiny sady niaro tena tsy ho azo ny fahotako aho sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe raha niara misaotra ny Jehovah Andriamanitra satria hitany aho fa tsy mba nanao izay zavatra tsy mahamendrika teo anatreny araka izany. Dia hoy izy eo amin'ny 9:20 mamitana an'izany rehetrarehetra izany. Ko mamaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah dia araka ny fahadiovako teo masony. Ry havana malalo nito, izany koa mba tadiavin'Andriamanitra amintsika. Isika mahanao ny marina eo anatrehany, isika hanao ny marina amin'izay adidy nomeny atsika, isika hanao ny marina amin'ny tenatsika, tsy hamontika ny tenatsika amin'ny zavatra hafa sy manjary sy tsy mahasoa atsika koa. Isika hanao ny marina amin'ny tokantranotsika eo, isika hanao ny marina amin'ny fitazana ny zanatsika, isika hanao ny marina amin'ny fankatoavana sy ny fanajana amin'ny ray aman-drenitsika, isika hanao ny marina amin'ny fanomponan'Andriamanitra izay ny antsontsika araka ny atokom-pahasoavana sy ny atokom-piatsoana izay ny antsontsika tsirairay avy fa tadidio fa mijery atsika Andriamanitra amin'izay misy atsika rehetrarehetra. Ary rehefa mijery atsika Andriamanitra ao anatin'izany dia anisy zo atsika tsy ampiambabana hanome fifaliana ao atsika sy fahasoavana atsika ao anatin'izany rehetra izany. Tadidio ry havako malala fa Andriamanitra dia mahita atsika, Andriamanitra mahita ny atao, Andriamanitra mahita ny ataonao ary fantatr'Andriamanitra dia ny meloa raha manao ny marina ianao na tsy manao ny marina eo amin'ny fiainana. Ko aza mieritreritra fa tsy ho hitan'Andriamanitra izay ataontsika tsirairay avy arak'izany. Tsy natao akivy koa milazako izany amintsika fa natao hampatsiarovana antsika kosa mba hitaomana antsika handeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra araka izany. Ry havana malala, izao no tsarovy fa ny fahasoavana miditra ao amin'ny tokantranonao io dia tadidio fa ny fahamarinan'Andriamanitra anao sy ampitadianan'izany. Ny fahasoavana miditra eo amin'ny fiainanao dia ny fahamarinan'Andriamanitra ny antoko izany. Ny fahasoavana eto amin'ity fiangonantsika ity raha izany mangatantsika tsy salasan'Andriamanitra nome antsika an'izany raha toka vonona isika menakavy ho amin'izany fahamarinan'Andriamanitra izany fa tsy ho amin'ny fahamarinan'olombelona araka izany. Ry havana malalo amin'ito amin'ny fotoana rehetra amin'ny ora rehetra izay iantson'Andriamanitra atsika dia tsarovy fa izany fotoana sy ny ora rehetra izany sy ny toerana rehetra izany dia ny fanirian'Andriamanitra amintsika dia isika teny omena izany fahasoavana izany. Aoka tsy ho ataontsika litany fotsiny alina tsy anjery sanaky ny vavy no hoe fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, fa aoka hijorotsika vavolombelona koa izany arak'izay fanambara tamin'ny fotoanan'ny ankizy teo, ka hijorotsika vavolombelona naiza misy atsika mba hahafahantsika miteny fa mino an'Andriamanitra isika amin'ny maha-kristianina atsika mivavaka amin'ny Kristy ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia manao ny marina isika, tsy ny marina arak'izay eritreretintsika nefa fa ny marina arak'izay eritreretin'Andriamanitra sy ny marina araka ny Kristy izay vavahantsika. Ry havana malala, zava-dehibe ny sy ny fahamarinana, ny fankatiavan'ny mpivady sy ny fankatia. Raha voatazonao zany fahamarinana izany ka hifanajanao ny tokantranonao dia tadidio fa fahasoavana izany ao amin'ny tokantrano ny ray aman-dreny sanaka. Raha voatazona izany fahamarinana izany fa tsy misy ny tombosiala na tsy misy ny fifandirana dia tadidio fa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra atsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary tadidio fa tsy diso anjara ny fahasoavana isika raha manao ny marina. Izay ny voalohany, manaova ny marina eo anatrehan'ny Tompo
dia andraiky fahasoavana babily isika fa ny faharoa iavako dia izao manaova ny marina eo anatrehany tompo fa manamafy ny fifandraisantsika aminy izany manaova ny marina eo anatrehany tompo fa manamafy ny fifandraisantsika aminy izany manomboka eo amin'ny 5:20 ka hatrany amin'ny 5:20 riavana raha namaky tsara zany Samoela faharoa 2:20 ka hatramin'ny 4:20 zany isika dia tsy vitany hoe manisy soantsika fotsiny Jehovahandriamanitra rehefa manao ny marina isika fa tena eo anilantsika Andriamanitra mifandray amintsika tsy tapaka izy isanandro ny olona manana fifandraisana akaiky aminao dia tadio tsara fa olona eo akaikinao mahafantatra ny fiainanao ary indrindra tsy misy miafina amin'iny fiainanao ary ianao koa dia tsy manafina amin'ny izany fiainana izany koa raha mifandray amin'ny tompo isika raha manao ny marina eo anatrehany ary manamafy ny fifandraisana aminy dia ny dikan'izany dia manome sehatra misimisy kokoa ny fiainatsika izany Jesosy Kristy tompo izany isika riavako raha fitinina ny voalaza eto amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia izao arakaraky ny anaovantsika ny marina no mampifanakaiky atsika amin'ny Jesosy Kristy tompo arakaraky ny anaovantsika ny marina no manakaiky atsika amin'ny Jesosy Kristy tompo ary dia ambaran'i Davida amin'ny 5:20 ny olona tsara no isehonao fa tsara ny tena olona marina no isehonao fa marina dikan'izany ny tiany Davida ho tenena dia izao riavana manao hoe arakaraky ny anaovan'ny olona ny fahamarinana dia io fa miseho eo anaty fiainany Andriamanitra riavana malalo amin'ny tompo mafy ny fiainanao sika ary sarotsika fa manahirana isanandro na izanaiza misy atsika dia tsarotsika fa sarotra zany atao hoe fiainana zany ankehitriny tsarovy anefa fa mbola hafa ihany zany fiainana misy an'Andriamanitra zany tsaro fanay zany na izy ianao anapa-kevitra handeha iaino na hifindra ratsy ianao na hifindra roa na hanao zavatra ratsy ianao na hanao zavatra roa fa napahakevitra olombelona ihany zany fa ny tena zava-dehibe indrindra dia izao na inona fahasarotana fiaina na inona zavatra izay tsy maintsy atrehantsika dia izao afa ihany no manana an'Andriamanitra afa ihany no misy an' Jesosy Kristy manatrika anao amin'ny fiainanao Jesosy Kristy mahita ny ady-sainao Jesosy Kristy mahita ny olana izay tsy maintsy atrehanao Jesosy Kristy mahita ny fifalianao Jesosy Kristy mahita ny fahasoavanao Jesosy Kristy mahitanao miady saina amin'izay mety mba hoeritreretinao ahatonga ny fiainanao tsara fa izany rehetrarehetra zany dia mivao azy ary zany no ananantsika tombony amin'ny maha-kristianina atsika satria eo anatrehantsika ny voamolana anankiray riavana eo amin'ny 5:20 manao hoe fa ny madio no isehonao fa madio ary ny mpolapolaka kosa no isehonao fa lalisaina fa ny olona ory dia vonjenao fa ny masonao manandrana ny mpiavinavina ka entrinao reny ny dikan'izany riavana dia izao samy atrehan'Andriamanitra ary hitany Jesosy Kristy avokoa ny ataontsika na ny marina na ny tsy marina ary taneny eritreritra fa tsisy mahitsy zany zay ataonao ao ninonino ny tsy fahamarinana ataonao sy sisao fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany Jesosy Kristy kosa dia anavaka atsika ao anatin'ny miafo marina satria manao ny marina isika riavako malalo amin'ny tompo iza moa isika ny tsy mba manam-pandriana hifanatrika ny Jesosy Kristy tompo ary indraindray isika manontany tena mba eo akaikiko marina hoe ny tompo mba mahita ny fiainanay marina hoe ny tompo mba mahalala ny amenakavy hoe ny tompo sy ny sisa na dia fa kristianina mpivavaka ary isika lotsika ny maha olombelona zany fanahina fisalasalany zany indraindray fa mazava tsara ny tiany tompo tenenina amintsika eto dia izao rehefa manao ny marina ianao tadidio fa eo Andriamanitra ary anome fity sy anome fahasoavana ho anao tadidio fa ny vahaolana amin'ny fiainantsika rehetra na inona zany indraindray zany ny mahampiady ny vady mitady vahaolana ao amin'ny tokantrano mba hatonga azo tsaratsara tsy mifakahazo ny farana fampiahihany farana manao tsy fahamarinana ny farana izany ny mampikorotana ny fianakaviny satria ny mpiray-tam-po samy tia kely sy ny sisa
tadideo ry afaka malala fa izany rehetrarehetra izany no vahaolanao azy dia izao adysehoy ary katsao mandrakariva mba hanatrika mo amin'ny fiainana Jesosy Kristy vahaolanao zany anefa dia atorony zao soratra masina sy fampianarana zao ny fanatrehan'i Jesosy Kristy tompony fiainanao na mianatra ianao na miasa ianao na inona n'inona zavatra ataonao dia ity manaova ny marina eo anatreny araka izany ataovy tohita tahaka ny mazava ny fiainanao tsy misy miafimafina hoy Paoly apôstôly amin'ny Efesiana 5:5 ry abaka raha nanoratra ho an'ny fiangonana tany Efesosy izy manao hoe fa nivokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana ny dikan'izany tiany Paoly apôstôly lazaina dia izao mazava ny fiainanao rehefa manao ny marina sy manao ny mahitsy ry havana malala amin'ny tompoko zany no fitiavan'Andriamanitra atsika izany lay Andriamanitra mieritreritra atsika isanandro aza mieritreritra fa Andriamanitra manadino atsika fa raha tiatsika hivaza zavatra sarotra amin'ny fiainantsika dia izao voainy varavaran'ny fonao voainy varavaran'ny fimonao voainy varavaran'ny tokantranonao voainy varavaran'ny ankonanao ampandrosoy Jesosy fa hiantrano ao izy ary tianao hanampinao amin'ny zavatra rehetra satria nanao ny marina ianao amin'ny Salamo 117 ry havako dia misy an'izao manao hoe fa marina Jehova ka fahamarinana no didy ny mahitsy no ahitany tavany dikan'izany izay manao ny marina tsy maintsy mahita an'Andriamanitra ary Andriamanitra mahita azy ary eo anatrehany mandrakariva tsy maintsy mifanadika aminy ny mpanao salama amin'ny Salamo 170 ry havako izay Davida ihany nanoratra azy 5:10 dia milaza an'izao fa izaho kosa dia aoka ahita ny tavanao amin'ny fahamarinana aoka niendrikanao afa-poara amin'ny fo aho izany no ataoko mpanao salama dikan'izany na matory aho na mifo aho dia aoka ahita anao Andriamanitra amin'ny mpifanena eo amin'ny fiainako izaho hoe ny mpanao salama ry havana malala mba manam-pandrinako isika satria raha tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity isika ne dia tia ahita an'Andriamanitra isika tia hitona an'izay zavatra mba manahirana antsika isika tia hisaotra an'Andriamanitra isika tia hiara eo mpifanina amin'Andriamanitra isika ao raha mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny tena ho amin'ny dekona ho tanterahantsika rehefa avy eo nidikan'izany dia izao tia hanompo an'Andriamanitra isan'andro ihany koa amin'izay zara-fanompona tokony hotanterahany eo anatin'izany sy ireo zara-fanompona hafa izay mbola mety tompo sy tsy mitombo antsika dikan'izany tia hifandray amin'Andriamanitra isika ataovy amin'ny fahamarinana avokoa izany rehetra izany mampahery antsika rehetra miavana amin'ity volana me odiavintsika ity manaova ny marina fa omen'Andriamanitra fahasoavana mihoatra lavitra noho izay faneritreretinao ianao amin'ny fiainanao rehetra manaova ny marina fa ho eo anilana mandrakariva ny tompo ary tsy amelanao ireny izy araka izany hoy Paoly apôstôly eo amin'ny Efesiana 5:4 manao hoe ko mifara kasiki ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafinirariny ho fiarovan-tratra mba ho zany tokoa ny ho fitaovany ampilatanantsika amin'izay ampontsika an'Andriamanitra isanandro isanandro amen